hoe malagasy manana zo ifidy zany hoe raha manana zo-pirenena malagasy ianao a tokony manana zo ifidy. Raha ho an'ny vahoaka malagasy moa amin'izao fotoana izao a, ny olona afaka mifidy a dia ny olona mahafeno fepetra, zany hoe a ny tany malagasy zany reo manana ny nationalité mamalagasy azy a, dia mahafeno ny taona, zany hoe feno 7 taona no mahazo mifidy a, dia indrindrindrindra zany a olona voasoratra amin'ny lisym-pifidianana, satria zay no anisan'ny mitondra azy a, tsy afaka mifidy ianao a raha tsy ao anaty lisym-pifidianana. Amin'ny lalàna amin'izao fotoana mbola tsy mahazo mifidy zany reo, dia izay zany izy hoe satria marina tokoa fa hoe amin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao ny ahafahanao misoratra ao amin'ny lisym-pifidianana dia mipetraka eto a Madagasikara, satria zay moa zany no mahatonga hoe rehefa le hijerena ny lisym-pifidianana dia indray misy tena fitetezana trano mihitsy hoe mampirisika ny olona hisoratra anarana na ny olona mandeha misoratra anarana eny fokontany eny amin'ny commune, dikan'izay hoe tena hatramin'izao aloha zany a dia mbola ny malagasy a mipetraka eto Madagasikara no mahazo mifidy. Tsy maintsy ny lalàna no ahitsy aloha, satria ny fipetrany amin'izao fotoana izao ny lalàna mametraka hoe ny malagasy mipetraka eto Madagasikara no mpifidy, mahazo mifidy. Lalàna ankapobeny mikasika amin'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka, tena tsy maintsy ao mihitsy aloha no asiana fantsiana voalohany a hoe mahazo mifidy a ny malagasy any ivelany. Tsy fantatra hoe ao anatin'io lalàna io ve sa ilana lalàna manokana, satria tena misy fepetra manokana ny fanomezana zo mifidy amin'ny malagasy any ivelany, hoe aiza no mahazo mifidy a, aiza no idirana amin'ny lisym-pifidianana any amin'ny ambasady ve, any amin'ny consulat ve, zany zavatra mbola mila rafitra sy mila petraka daholo zany zay zavatra zay a, tsy afaka hoe anaraka an'le mitovy amintsika ty na ny anarange hoe fisokafan'ny bureau-pifidianana, raha aty tsika atao hoe amin'ny 9 misokatra na amin'ny 7 na 8 dia le bureau-sokatrana le ora nivelange tsy mitovy amin'ny orantsika aty Madagasikara ohatra e, dia zany zavatra zany tsy maintsy mbola atao anaty lalàna hoe ny adehanana aza dia misokatra amin'izao ka hatramin'izao ny birao sy ny famoahana ny valim-pifidianana hoe tsy maintsy miandry ny vitany aty amintsika ve vao azo avoaka ny any sa ahoana, zany zavatra zany mila lamina. Ny lalàna eny le lalàna ankapobeny mifehy ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka tena lalàna fehizoro loi organique. Io loi organique io no ahitsy a dia ny ambiny koa zany tsy maintsy loi organique le tena hoe ahoana le fomba hifidianana. Tsy tokony ho sarotra be ary tsy tokony ho lava le na ny fantsiana na lalàna fanampiny manao an'izy io a, tokony ho vita haingakaingana ihany a, tsara izy fitaina aloha mba tsy hoe akaiky ny fifidianana zay vanao an'le izy a, tsaratsara ohatra ny hoe amin'ny herintaona ohatra tokony efa mivoaka zay fantsiana sy ny lalàna rehetrarehetra zay a. Hoe malagasy manana zo ifidy, zany hoe raha manana zo-pirenena malagasy ianao a tokony manana zo ifidy, fa io moa zany arakaraka ny firenena, ohatran'ny vahiny firenena ny ivelany ohatran'ny hoe frantsay eto mifidy efa tonga ny any, reo ohatran'ny any a Frantsa zao no hoe ny zareo algériana, zareo marokana, zareo anina reny a afaka mifidy, misy firenena afrikanina hafa koa fa afaka mifidy ny azy ny any ivelany, fa tsika gasy mbola somary taraiky amin'izay zavatra zay a somandry zareo aloha no mifidy zareo konge be dia be hoe tena nova hoe zavatra be.
io zavatra io zany tsy vaovao efa ela no nisy etaetan'izay hoe ilaina araka ny teneniko tao hoe amin'ny mahamalagasy azy manana zo izy fidy amin'ny zavatra mitranga tia Madagasikara ary izay koa no ahafahanao misarika azy ifandray amin'ny firenena tsy hoe resaka fifidianana fotsiny fa na resaka hoe fandefasana vola ho an'ny havanety na hoe resaka anangana zavatra ty na zavatra ohatran'izay tsara ihany ary rehefa hitanao ny zavatra nitrangany amin'ny firenena hafa zany hitanao hoe hafa ihany rehefa tena tazominao mifandray amin'ny tanindrazany le olona mba tsy hanarany ny tanindrazany na milafininana tsy le resaka hoe zo mifidy zany tena ahafahana manamafy an'izay fifandraisany amin'ny tanindrazany zay